vavaka isika ry Andriamanitra raina be famindrapo indrindra voalazanay teo tokoa ny fanehoan'ny fitiavanao anay ary le famindrapo lehibe izay nasetrinao dia nanindranao ny zanakao izay natao sorona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay tsirairay avy satria efa niseho tokoa ny fahasoavanao dia mifamonjena anay tsirairay. Ianao Andriamanitra no mampijoro, ianao no mampitoetra ary ianao ihany koa no mananatra anay indray amin'ny teninao. Apetraka fiainam-piaratananao ty fotoana ity, aoka ianao ny anjaka, aoka ny fanahinao na ny taridalana anay amin'ny izay teny rehetra izay hivoaka ny vavako, fa tsy izany no hitana izay zavatra haiko fa ianao ny aoka ampiteny ahy. Izany dia voninahitry ny anaranao ary kosa ho fizorana ihany amin'ny avy indrindra dia famonjenay amin'ny toerana izay efa nomaninao anay any an-danitra. Itenenao ray eo ary izay rehetra fanahiny faniligelenina dia roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tenin'Andriamanitra izay ho vakitsika androany dia tenin'Andriamanitra anankiroa somary lavalava ihany fa Efesianina 2:1 ka hatramin'ny 4. Dia aveo vakitsika indray ny Kolosianina 2:1 andininy 12 ka hatramin'ny 13. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina 2:1 andininy 1 ka hatramin'ny 4 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelomina fonimbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araky ny fomban'izao tontolo izao, araky ny mpanapaky ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina araky ny toetritsika dia zanaky ny fahaverezana toa ny sasany koa isika. Fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehibean'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fonimbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Amen. Teo vakitsika indray ny Kolosianina, tenin'Andriamanitra izay fantatsika tsara avokoa reto. Kolosianina 1 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ka misaotra ny iray izay nahamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olo-masina eo amin'ny mazava, sady nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Amen. Mazava tsara izany tenin'Andriamanitra izany ary rehefa nydinihana dia ohatran'ny hoe mifampitohy izany satria isika dia mbola tao anatin'ny fanjakan'ny izao tontolo izao izay niasa tao amintsika ary nanaraka ny izay daniny nofontsika sy ny saintsika. Izany hoe tsy nisy izany ny fitarihan'ny fanahy masina noho ny fidian'Andriamanitra zasy ianao nafindrany ao amin'ny fanjakana ny mazava dia ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izany. Inona moa ny tiako ambara androany hoe inona no fampianarana no tsoahantsika amin'izany rehetrarehetra izany? Ny zavatra ny zanaky ny tsy fanarahana mazava ho azy izany ny olona rehetra hitanao maso ka tsy manaraka ny tsy manaiky an'Andriamanitra sy tsy mety iny dia efa zanaky ny fahaverezana araka io teny io. Zanaky ny fahaverezana izy satria rehefa zanaky ny tsy fanarahana dia ny devoly no manjaka eo amin'ny fiainany. Fa ankehitriny kosa tsika dia hijery hoe inona no fanjakana izay misy amiko sy aminao, inona no fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Tsarovany tenin'Andriamanitra fahiny izay nolazainy Jaona hoe Jaona 1:5 dia milaza hoe isika dia avy amin'Andriamanitra ozy fa izao tontolo izao kosa dia mitoetra eo amin'ny ilay ratsy avokoa. Marina izany misy fanjakana anankiroa kay izany eto amin'ity fiainana ity izay tsy taza-masontsika fa fanjakan'ny Satana dia fanjakan'ny Kristy, fanjakan'ny Satana izay Belzeboba no sefo. Satria Jesosy Kristy mihitsy ny vava mihitsy no niteny. Vava no niteny any amin'ny Matthieu 12 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20 izy dia nanao fanoanisy an'ilay hoe tadidinareo ilay nisy jamba sady mona le demoniaka ary rehefa navoaka n'ilay izy dia nataony jiosy izy sy ny fariseo Belzeboba ny namoahany eo ny demoni. Dia izao no tenenin'i Jesosy hoe raha ohatra ka Belzeboba ozy izy na tsy ady an-trano ve ny fanjakana, tsy haritra ozy ny fanjakana izany hoe misy fanjakan'ny devoly izay mipetraka eo amin'ny hitantsika eo amin'izao fiainana izao kanefa ao anatin'izany izasy ianao
dia tokony hatsapa le fanjakana ao anatinao io. Le fanjakana ao anatinao a dia voalaza ny any amin'ny Paoly any amin'ny Hebreo any, Hebreo 12:20 hoe na andray fanjakana tsy azo ampororoana isika. Zany hoe matanjaka be le fanjakana ao anatinao. Ahoana ny fandehan'izany? Za ve zany manana fanjakan'Andriamanitra atao anatiko? Za ve zany mahatsapa hoe misy fanjakana? Inona moa ny atao fanjakana raha mijery fanjakana zao tsika? Naiza endrikana fanjakana hitantsika amin'izao firenena, amin'izao tany zao, dia misy ny atao hoe président, dia misy ny atao hoe prime ministre, dia misy ny atao hoe ministre. Dia ny fanjakana indray ny amin'ny tsy hita maso dia misy ny karazany telo. Ohatra ny Andriamanitra zao, fanjakan'Andriamanitra dia misy an'le Andriamanitra iray, dia ny mpanjakany, ny prime ministre dia atao hoe Jesosy Kristy, zay le mpanjaka, zay le mipetraka, zay le mitarika. Dia misy ny ministre ny atao hoe ny anjely. Dia zay zavatra zay ve azonao antoka hoe tafatsofoka ao anatinao ve le fanjakana, satria nolazainao hoe tsika nandray fanjakana tsy azo ampororoana. Zany hoe misy mampiorora fanjakana anankiray contre an'izay fanjakana zay ananantsika izay, dia le fanjakana Satana hoy aho. Ary zay zavatra zay no ezahany le fanjakana men'Andriamanitra antsika andeha hovahana zany, satria fanjakana miady zany eto amin'izao fiainana izao. Raha azo lazaina tsotra dia hoe amin'ny fanjakana anankiroa tsy hita maso dia miady ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny aizina, satria efa ho kely sisa ny hogadraina le Beelzebub averina hogadraina indray dia efa tady zay ho anazy izy mitarika ohatra ny nataony tany an-danitra rehefa le niady ny zanak'Andriamanitra. Rehefa niady tamin'ny amin'ny Apokalipsy 12:12 hoe resin'ny Kristy any amin'ny 10:10 mihitsy, dia hoe nazera le mpiapanga hozy izy. Ary nisy ady tany an-danitra dia nazera taty tany lay bibidia, nazera taty tany ny bibidia sy ny anjeliny. Zany hoe le fanjakana anankiray tany mihitsy ny nazera, dia io ny lasa manorina fanjakana zay mandrombaka ny olombelona ety ambonin'ny tany. Dia nefa amin'izay fotoan'izay zasy anao no fidin'Andriamanitra, zay nilazaintsika tao amin'ilay Kolosianina teo hoe Kolosianina 1:12-13 teo ilay nilaza hoe isaoran'Andriamanitra hoe zay nahalantsika tao amin'ny fanjakan'ny aizina ho amin'ny fanjakan'ny zanany mazava. Ataony inona moa ianao no nasorony tao anatiny? Fa maninona tsy ny olona rehetra ny tonga dia nasorony? Misy processus ho arahan'Andriamanitra ohatra nataony tamin'ny Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy rery no nalefa, Mosesy rehetra no nalefa, mbola nampiny avy eo re hoe 70 personnes. Fa tsika ndray kosa no fidiny zasy ianao. Hitanao tsara ny filazan'ny Petera azy any Petera 1:2-7. Ianareo izy dia firenena nalain'Andriamanitra ho azy fanjakam-pisorona zay toerany fanan'Andriamanitra ny eo ny voninahiny. Zasy ianao zany nataon'Andriamanitra fanjakana. Tamin'ny fotoana inona moa zany ho lasa hoe misy fanjakan'Andriamanitra ao anatiko? Raha mamaky tsika ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:14, Jaona 4:17 dia misy hoe raha misy izy mihaino ny teniko ka mankatoa azy dia ho tia azy ny raika ary ankao aminy izahay ka oninao. Averiko dia mandeha raha misy izy mandeha ny teniko ka mankatoa azy dia ho tia azy ny raiko dia ankao aminy izahay ka oninao. Eo zany manomboka ny atao hoe forona ny fanjakan'Andriamanitra, satria Andriamanitra rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray dia tsy maintsy manaraka azy ny anjeliny. Ahoana no lazaiko an'izany? Rehefa mamaky ianao ny amin'ny Exodus 23:20 dia milaza hoe Exodus 23:20 dia milaza hoe aniraka ny anjeliko melo lalana anao ahozy izy, hiaro anao amin'izay rehetra alehanao mba hahatonga anao any amin'ny tany zay omeko, zay efa voahomako anao. Zany hoe ny tsika zany mandrapahatonga antsika any amin'le trano, le trano any an-danitra le efa namboariny Jesosy mandrapahatonga antsika an'izay dia misy ny miaramila zay anjely, dia le fanjakana miforona ao anatintsika. Zay mahatonga Jesosy laza any amin'ny Luka 17:21 milaza hoe ny olona tsy ianao hoe ariana tsy ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinareo. Rehefa ao anatinao fanjakana dia azo antoka fa afaka mandresy fanjakany maizina ianao, satria maninona? Inona mahatonga anao hoe mbola resin'le fanjakany maizina? Satria mbola tsy mifandray tsara, tsy mbola ray tsara ny fanahy masina ao anatinao sy le tenanao. Zany hoe Andriamanitra rehefa hipetraka amin'ny olombelona anankiray
dia tsy hipetraka amin'ny fanahy maloto izy aloha voalohany indrindra satria dioviny aloha le fanahy dia miditra ao amin'izay Andriamanitra maka plasy any farany indrindra ao anatin'ny tenanao, zany hoe ao anatin'le fanahinao ny toerany, dia miezaka koa Andriamanitra zany mamerina ohatra tamin'ny andron'ny Adama sy Eva hoe ny olombelona dia akaiky an'Andriamanitra, zany hoe mankataon'Andriamanitra amin'ny sainy sy ny fanahiny. Eo zany mahatonga le inona ny sakana mahatonga antsika indraindray resy, inona ny sakana mahatonga antsika indraindray ohatrany hoe varaontsana rehefa mahita hoe misy olona misy devoly ao, aza makao fa sao dia mipitika aty ny devolony satria tsy azonao antoka mihitsy le fanjakana mahery ao anatinao, tsy azonao antoka mihitsy satria inge le tenin'i Jesosy le mandeha laza Matthieu 7:20 dia zao no lazainy, raha ny fanahin'Andriamanitra ozy izy no amoahanareo demonia dia mifaliva efa ao aminareo, ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Matetika isika rehefa ohatra misy ataoko hoe olona vony aretina amin'ny toerana anankiray marary, dia rehefa atsoina tsika hoe andao hivavaka any dia hoe aleo aloha mbola miandry olona le ambonimbony kokoa noho itsika spirituellement miaraka amintsika, iny aloha hivavaka fa aleo tsy zany, nefa mitovy ihany na ianao na le olona anankiray fa ny problema dia le fisainako sy ny fisainanao mahatonga an'le fiasan'le fanahy ao anatinao tsy miabotira amin'izay aniran'Andriamanitra azy. Tsara fa Petera mbola nanazava an'izao, mahafinaritra be le zavatra ny tenin'ny Petera any amin'ny 2 Pierre verset 3-4 dia milaza hoe efa nomena ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy mba hataterahany ny teny fikasana amintsika, mba ho tonga piray fomba amin'Andriamanitra izasianao. Inona ny dikan'izany? Mba le fisainantsika zany sy le eo amin'le amina sy le korfona moa izany hoe mba anaiky tena hoe ao anatin'ny maimalinement zany ny fisainan'le fanahy sy ny saina sy ny nofotsika zany. Zay ka mba nilazaiko azy satria Jesosy Kristy Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ an-tany dia ny zavatra nylazainy any amin'ny Jaona 5:5 dia zao nylazainy hoe zaho ozy izy tsy afaka manao na inona raha ny sitrapoko sy ny zay atiako atao, fa zay hitako ataon'ny raiko no ataoko, zay hitako ataon'ny raiko no ataoko. Toy izany koa zasy ianao hoe ahoana zany miray fomba amin'Andriamanitra, le zavatra tian'Andriamanitra ataontsika iny zany no tanterahantsika mba hahatonga antsika hoe sur le même pied d'égalité amin'ny fomba n'Andriamanitra zasianao. Amin'izay zany tsika tafajoro le atao hoe fanjakam-pisorona mahery vaika, fanjakana tsy azo ampiororona satria zay le zavatra tanjo an'Andriamanitra hoe ianao ange le fanjakana nirobaka fanjakana fa tsy ianao indray le fanjakana romba fanjakana. Zay le zavatra tanjo an'Andriamanitra zany ho amintsika kristianina zay tena hoe natsangan'Andriamanitra. Petera 1:2 dia milazany hoe natsangana ianareo ho vato velona, tsy vato maty, fanjakam-pisorona ho an'Andriamanitra, zany hoe tsy vato ohatrany hoe bolongana vato fotsiny ianao fa natao vato manjelatra, vato tonga dia misy éclat mba hahatonga anao zany anazava zay rehetrarehetra fanjakan'ny maizina manodidina anao dia tazan'ny olona zany hoe io tokoa fa tena izy zany le mpanafaka, iny le mpanafaka satria le fanjakana le fanan'Andriamanitra ao anatinao dia le Jesosy Kristy. Inona moa tiako lazaina amin'izany? Ny fiarahan'le fanjakana ao anatinao dia tsisy afa-tsy ny hoe Andriamanitra ny fanahany ny solotenany ary Jesosy Kristy le teny no miaraka aminao dia miaraka amin'le anjely complet zay ny avant-centre tsy misy tokony ampiembotra anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Inona no lazainy any amin'ny Romanina 5:20 hatramin'ny 4:30 dia misy hoe inona iza ozy izy ny anameloka antsika, inona ny azo fahavala atao amintsika raha Andriamanitra no momba antsika. Rehefa Andriamanitra tokoa momba anao, rehefa Andriamanitra ny ao anatinao, rehefa tsy ny fisainanao no mitondra ny fiainanao fa rehefa mametraka le fiainanao hoentin'le fanjakan'Andriamanitra zay Kristy ny lohany, dia zay ianao natao hoe fanjakam-pisorona zay tsy afaka horombahan'ny Satana velively. Kanefa ny zava-doza dia Andriamanitra nanome anao lasa vato velona fa ianao indray manositra ny tenanao vato maty. Any ka rehefa tonga ny fotoana dia lazain'i Jesosy hoe Matthieu 21:20, Matthieu 21
verset 43 dia milaza teny lazaina hoe ny firenena zay tsy mamozy izy dia sorona aminy le fanjakana omena firenena zay mamokatra. Misy fotoana zany ianao rehefa tena lasa vato maty dia lasa tsapanao amin'izay rehefa aveo hoe ohatra nainao ary lasa ohatran'ny malaindaina dia hivavaka, nainao ary hitanao hoe lasa ohatran'ny variana amina zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Dia efa mieritrereta zany hoe ahoana ny mahatonga an'izany fa Andriamanitra zany manana pasiansa amina zanany, kanefa kosa miazakazaka amin'ny fotoana satria fiverenan'i Jesosy saingana hoaingana tsy ho ela dia tsy maintsy miazakazaka toy izany koa zasy ianao. Dia ilain'Andriamanitra zany aktifa ny zavatra rehetra. Dia izay zany ny zavatra hoe tokony ho tsapantsika hoe inona moa zany le fanjakana anankiroa. Raha vao tsy izay no azontsika sary an-tsaina hoe misy fanjakana mandrombaka anie za ty dia matory ohatry ny olona rehetra zasy ianao. Fa le fanjakan'ny Satana dia tsy mipetrapetraka. Fanjakan'ny Satana dia misy an'le hoe Satana aloha izy mahay mampiseho ny anjeliny toy ny anjeliny mazava satria miaramila ny daholo zany mamitaka eny rehetrarehetra eny. Ary raha vao tsy miorina tsara izy dia manaraka azy. Dia izay zavatra zany zava-tozy voalohany indrindra iarovana ny tenanao zany dia manana ny atao hoe fanjakana tsy azo ampororoana izasy ianao. Rehefa nefa ny fidin'Andriamanitra itsika dia nametrahany ny atao hoe fanjakany, satria ozy tsika teo hoe le fanjakana andrombaka fanjakana fa tsy fanjakana horombahana fanjakana. Naveriko nazavaina teo hoe inona moa le fanjakana, somary averiko kely hoe ny fanjakana dia misy ny président dia misy ny atao hoe prime ministre dia misy ny atao hoe ministre. Dia amin'izay ny hita maso zay ny atao hoe ety amin'ny olombelona, fa ny an'Andriamanitra misy ny atao hoe autorité suprême. Zay ny Andriamanitra ray izy le mipetraka any an-danitra. Dia misy ny atao hoe ny zanaka zany no manapaka satria ny zanaka no nametrahana le fahefana rehetra. Zay ny hatonga Jesosy hoe any amin'ny Matthieu 7:20 andininy 9:20 milaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Dia Jesosy Kristy zany le mitondra ohatran'ny hoe prime ministre. Dia ny anjely manaraka azy hoe mandre anjely tsy omby alinalina ozy izy filazany azy no miaraka zany tadiova tsy hita masinao fa zay miaraka aminao isan'andro. Indraindray ianao mahatsapa hoe misy moment ianao tena hoe indraindray tena saika voan'ny loza iny ahako. Amin'iny fotoana iny misy intervention an'le anjely amin'ny fiainanao. Amin'iny fotoana iny misy bitsiky ny fanamasina amin'ny fiainanao aza makary ianao tena soiana fa tsy tany. Misy antony manana le fanjakanao anatinao ianao amin'ny fiainanao tena zavatra. Io fanjakana io no mitarika anao mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahona zany. Io zany miady ao anatinao. Io le mahatonga amin'ny Paoly raha efa nivakianareo ny Filipiana 1:1 andininy fa eninao dia milaza an'izao voalaza teny misoratra masina hoe mahatoky indrindra ao izy fa zay nanomboka asa tsara ao anatinareo matateraka izany mandram-piverenany Jesosy Kristy to. Izasy ianao dia tadidio tsara fa eto amin'ity toerana iainantsika ity dia mandalo satria tsika manana ny atao fanjakana zay fanjakana matanjaka, fanjakana tsy azo ampororoana satria Andriamanitra no miay atsika, Andriamanitra no mielola lalana atsika, Andriamanitra no manana ny anjely mahely miaraka aminao. Satria taloha zany zasy ianao dia tao anatin'le fanjakana zay noentiny Belzebuba zay nididiny ny fiainantsika. Fa ankehitriny kosa zasy ianao dia manana le fanjakana zay tena azo antoka fa tsy tokony tsony ianao zany ny eglizena hoe manana yahy amin'le hoe manoloana ny zavatra sarotra amin'ny fiainanao, fa dia hoe manana an'le fanjakam-pisorona. Ianao le fanjakam-pisorona, ianao efa prisian'ny Paoly ihany any amin'ny Romanina 2:20 atoloro momba ny tenanareo ho fanatitra velona akasitrahana an'Andriamanitra, zany hoe le tenantsika, le âme sy le corps-tsika. Io zany mba hatonga an'le même alignement, io le mahatonga an'le izasy ianao hitovy fomba fijery amin'Andriamanitra. Zay mahatonga an'le hoe mba ho tonga raha ihany. Nomeko azy ozy Jesosy rehefa mivavaka tamin'ny raha izy any amin'ny Jaona 7:20 andininy 2:20 efa nomeko azy ny voninahitra nomenao ahy. Mahafinaritra be ny zany, ohatran'ny tsy tsapako le izy indraindray hoe ay moa za ty namena voninahitra. Ohatran'ny tsy tsapa le izy satria ny tena mijery sy mirezaonina amin'ny maha olombelona. Fa le izy tena Jesosy mihitsy no niteny an'izany tamin'ny ray any amin'le teneniko anao hoe Jaona 7:20 andininy 2:20 efa nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho iray izy rehetra tahaka an'isika iray ihany koa. Zany hoe tokony ho même alignement araka ny tenin'ny soratra masina tenenin'ny Paoly ihany koa hoe Korintiana 1:5
enina diny fa 7 dia milaza hoe zay miray amin'ny tompo dia fanaray aminy, zany hoe tokony ho ray zany tsika dia même sens ny zavatra aleha. Dia raha ohatra anao zavatra ianao dia tokony hoe inona ny tian'le Andriamanitra atao manoloana an'io zavatra io, satria zay le manaiky an'Andriamanitra amin'izay rehetra alehanao, manaiky azy amin'ny alehanao rehetra dia ataony lavirady zany. Zay zany takian'Andriamanitra mba hatonga anao hivoaka foana hoe mandresy amin'izay rehetra ady atrehanao. Dia afa-malalao amin'ny tompo, efa miazakazaka ihany ny toritentsika fa dia ozy amantsianao hoe betsaka ny tokony ho fantatritsika zany manoloana an'izay hoe fanjakana ve atao anatiko, sa fanjakana iza no atao anatiko, sa mbola tany ngazana ka mbola miandry fanjakana ihany, fa tokony fotsapanao amin'izao andro farany zao hoe fanjakan'Andriamanitra ne efa miao anatinao satria hoa le tenin' Jesosy ihany no veriko hoe Luka 17:21 dia milaza hoe ny olona tsisy hiteny hoe ary ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe ary amin'ilay fiangonana ary misy fanjakan'Andriamanitra, na hoe ary Jerosalema misy ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy tsy aiza fa ao anatinareo. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, tsapanay tokoa fa nifidy anay ianao vaty velona, nataonao fanjakam-pisorona itoeran'ny fanahinao, arovy izay mba homendrika izany tokoa amin'izao andro mandalo sy fotoana fohy izao, mba hahatonga anay aroka fanjakana maro ho any aminao ihany koa. Izay tokoa ny tanjonao, tsy ny hiadananay fotsiny ihany fa kosa ny hitovy fijery aminao, hitovy fanao aminao. Eny Jesosy atao anatinay no hita fa tsy ho izahay. Raha tsy izay tsy tanteraka le fitenin'ny Paoly milaza hoe natao famarinana sy famasinana ao anay dia Jesosy Kristy. Mino izay fa ianao dia mihaino vavaka ary afao izay rehetrarehetra tsy nambolenao teo amin'ny fiainanay, ho voninahitry ny anaranao zany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Alleluia. Amen.